Tendray melatra Andriamatoa Bonaolo John émergent de Madagascar dia efa malaza na amin'ny tambajotra na amin'ny gazety na amin'ny zavatra maro samihafa izay ahafantarana ny serasera fa anisany mitaky ny nosy malagasy. Aiza ho aiza izy tompoka mba angamba hoentinao miteny fitiana amin'ny teny fofa mba handray niatso ataribiko antsika rehefa avy eo. Eny tompoko eto aloha dia miara-mientana hatrany amin'ny fitakiana nosy malagasy ny émergence de Madagascar fa nefa kosa zao aminay misy ady atao amin'ny sehatra resa-pirenena io nosy malagasy io ary io zany dia ady eo amin'ny lalàna mipetraka miala amin'iny nazaho malagasy izy ny nosy malagasy iny avany amin'ny fikambanam-be iresa-pirenena tamin'ny 7 rehefa mbola tsy tafaverina izy amin'izao fotoana zao dia midiky zay fa misy totsika hoe miteny vahiny indray mialatsiny re tompoko tiany hoe guerre juridique zany mapetraka amin'ny sehatra iresa-pirenena manatoro fa ilaina ny fitaritana ny vahoaka fa mialany aloha voalohany indrindra ka zay ny dingana nataonay ny fikarakarana an'izay ary ny farany nataonay zao tamin'ny volana 20 décembre iny dia arosinay teo amin'ny assemblée pirenena ny fomba fitakiana amin'ny lafiny lalàna ny nosy malagasy nahazo fotoana zay tamin'iny dinika sy ny resaka atao ny mahavariana moa fantatro tsara misy fa misy ny fahasahiranana fa vitsivitsy izy tamin'izay tsy fantatro raha nenony zay maloha azava le resaka fa de efa lasa aloha le izy miaraka amin'ny programma fampandrosoana amin'ny firenena atreto zay nangataka fotoana indray mba anontaniana hoe mba ahoana re satria tsy zahay ane émergence sy ny kram manao andeha anao ohatrany hoe iteny amin'ny frantsay hoe afaka ray volana ultimatum amin'ny filaza azy dia averenao amin'ny Madagasikara valio ty fanontaniany ity fa niangavy ny assemblée nationale zay manoratra ianareo manangana commission anankiray momba nosy malagasy mandrafitra ny taratasy anankiray ho alefa ny amin'ny namana assemblée frantsay namanjareo zany mba miteny hoe mba avereno nosy malagasy fa rehefa tsy mamalina reo anatin'ray volana dia hiditra amin'ny lafiny amin'ny lalàny zahay dia hitory zany ametra-pitoriana teo moa zany dia efa manao ohatry hoe miantso foana zay mampazava le izy dia tsy mbola misy faliny hatramin'izao itsika malagasy ve tena mba matsapa hoe azo atao tsara mitaky an'io mahafantatry ny fanjakana ve fa tena hoe tokony mihetsika zay no andrasan'ny vahoaka malagasy izay zao dia miandry hatramin'izao mbola nangataka fotoana zay dia ohatrany tsisy namalitsony hiandry session manaraka zany zao vao ioresahana indray le izy zay zany zao zava-misy amin'izao fotoana zao io lalana ny eritreretina io dia efa miandry an'io daholy ny firenena matanjaka rehetrarehetra ahoana le ultimatum napetraka reo malagasy mba namaly ve ny antemera-pirenena namaly ve fanjakana malagasy aiza le taratasy mbola tsy nalefa fa dia samy variana eo indray zay zany zao mipetraka amin'ny anay amin'ny ezaka nataonay fa angambany manateny zay fa horaisina amin'ny lanjany mamety azy zay le ultimatum zay ary tokony apetraka mazava misy satria tsy ilainy malagasy mamerina an'io zay dia mametraka hoe nentinentany amin'ny antemera-pirenena hoe Madagasikara tsy miakidoha misy mantsy miteny hoe tsy miakidoha zany tsy mila vahiny mandana mandeha vahiny fa tsy mila vahiny tsy zay fa tsy mazava tsara angamba fa toko mazava loany ny atao hoe tsy miakindoha dia manana fiandriana-pirenena eo amin'ny safidy ny mpiara-miombonantoka anjaranao miteny hoe zay ty metimety aminay fa tsy mivahiny ny baiko ary raha ohatra ka miverina ny nosy malagasy mazava ho azy fa malagasy amin'ny fiandriana-pirenena no miteny hoe efa misy ny atosika hoe mahazo ohatra hoe afaka manao petrabola amin'ny malagasy vola be ne io tsy hoe ampandrevy amin'ny malagasy fa io ny ananantsika fiandriana-pirenena tsy ekinandoha amin'izay fotoana zay mba tonga le fotoana araky ny tenikeo hoe tsy maorisianina ny ampianatra amin'ny malagasy fa afaka mana-karama maorisianina malagasy zay afaka maka consultant manana fahaiza-manao zany zone économique zany malagasy karamainy fa tsy firenena andeha hibaika eto hafa zay ny atao hoe tsy miakin-doha tsetra kely fotsiny hoe
anisan'ny mankatoa ny francophonie atao eto ianareo ny émergent de Madagascar. eo dia misy disadisa be samy manana fomba fijeriny fa aminay voalohany aloha ahoana nosy malagasy io dia makasitraka ary mametraka veloma ho anareo rehetra zay mpanaraka ty fandarany ity ary ny teniko farany angambany dia hoe ny firenena dia saripady tonga mikondalana tsika amin'izao fotoana zao hoe ahoana marina anjarantsika tsirairay avy no mandinika sy mieritreritra fa dia mametraka veloma mandram-peona tompoko